Marika Ravalomanana anilan'ny tanora lalandava. FFKM miantso ny siny ny fifanantonany eo amin'ny fanjakana sy ny hery-velony. Sebofokotany no tendrena ho volosarika boriboritany faharoa tsy mety amin'ny vahoaka kanteraka savorovory. Alakamisy voalohan'ny volana septambra taona 2020 manatitra ny ara-batombo kilasy tongavy atonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitry ny NBS amin'ity alina ity manasana mampananjana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Itasy tsapa fa anilan'ny tanora lalandavatra ny filoha Marika Ravalomanana tsy manavakavaka finoana fa eo anilan'ireo tanora trano ny tenany atony tany Tomasina nandritra ny zaikabe ny sampana tanora kristianina teo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Nanao izay fanadihadiana izay Asinandriamalala eo amin'ny sariny Toky Ramasla. Anilan'ny tanora trany ny filoha Marika Ravalomanana na eo aza ny fahalaviran-tany sy ireo andraikitra maro saniny dia tonga namaly ny fanasana azony hatrany ny tenany. Ohatra amin'izany tamin'ity zaikabe ny STK izay vita somatsara tany Tomasina ity ka niarahany tamin'ireo tanora marobe toy ity karnaval nentina namaranana ny zaikabe ny STK ity izay natao tany Tomasina ny alahady lasa teo. Raha iverenana dia ny sekretera jeneraly ny FJKM no nitondra ny afatra Andriamanitra tamin'ny famaranana ny zaikabe ny STK tany Tomasina iny ka afatra telo lehibe no nomen'ny mpitandrina tamin'izany. Mafiona finoana mitondra fiovana dia izao voalohany dia izao miaino ny tenin'Andriamanitra. Faharoa mianatra amin'ny fahendren'Andriamanitra. Ary ny fahatelo mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ray aman-dreny malagasy rehetra ny filoha Marika Ravalomanana indrindra fa ny tanora. Ireo STK avy niatrika ny zaikabeny ireto dia nahazo afatra manokana avy amin'ny filoha Marika Ravalomanana. Mitsangana amin'izao herinao izao totosay ireo adidy miandry anao. Ry tanora masovony Kristy ny finoana no hitafio kasai ry STK ho an'ny Kristy anareo ty fatsana tena izay izy izy sai zany ao manao zavatra dia mijoro amin'ny fahamarinana. Zao zany any STK rehetra vao miala eto dia tondra fanovana amin'ny fiainana. Mahay maka tsara, mahay mandoaly ty mahay mendrano fa tsy efa mangataka ihany vao mendrano fa mahazovaliny tsy mila mietsika tsara nareo. Tsy manavakavaka finoana ny filoha Marika Ravalomanana. Nahazo afatra ihany koa ireo tanora na dia tsy mpino ao anatin'ny FJKM aza. Mankahery sy mamporisika ny tanora rehetra tsy ny any FJKM ihany fa ny rehetra mihitsy satria ny tanora manana ny heriny, manana ny tanjany ary ty hijery izy dia fanakalo hevitra izy tena faly aho. Ny filoha Marika Ravalomanana ihany koa dia nahazo fanasana manokana anatrika ny JMJ izay tanterahana any Antsirabe amin'izao fotoana izao.
fa ho ajantsika hatreo ny mahakasika izay vaovao izay fa ivadika amin'ny pejiny politika kosa isika atao anatin'ireto vaovao manaraka ireto namoaka fanambarana androany ny fiombonambe ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM mikasika ny raharam-pirenena miantso ny fiangonana izy ireo anotolotana ho an'ny niarambona ary miantso ny vahoaka sy ny manampahefana ampisahatra ny herisetra mba ampanjaka ny fandriampahalemana fa ihany koa iverena ny fifampitokisany eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Anisany antso ataon'ny FFKM sy ny fifanantonana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny herivelona rehetra ifampidinika ny olana ka hiara-mientana ijery vahaolana maritra. Manao soniny fanambarana ny filohan'ny FFKM son excellence monseigneur Ranalvelo Samuel Adjon. Matodina izay vaovao izay hatrany tsy mitovy ny fiofanana nomena ireo zandary eto andrenivohitra sy tany Kongo raha ny fanehoan-kevitry ny jeneraly misotro ronono Jean-Emile Tsaranazy raha ireny famonoan'olona faobe tany Kongo ireny no jerena dia tsy mifandanja ny hery am-pelatana ny vahoaka izay nolazaina fa nanafika tobin'ny zandary merisy fitaovam-piadiana Mahervek teo am-pelatana n'ireo zandary ireo. Asin'Andriamalala Tokitra Marla. Mampatsiahy ny vononona faobe tamin'ny taona 1770 nitranga tany atsimo atsinanan'i Madagasikara ny famonoan'olona faobe nataon'ny zandary ny alatsinainy lasa teo tany Ikongo ka anjaran'ny vahoaka no mandinika sy mamakafaka izao zava-misy izao. Tamin'ny andron'ny fanjanahantany no nisy an'izany vonomoka zany tamin'iny faritra atsimo atsinanan'iny. Vonomoka 1947 2022 ndray zany zao ny vonomoka faharoa fa ny mpanao vonomoka ny tsy mitovy. Atsika no mandray lesona mikasika ny fampiarana ny lalàna sy ny tandalàna eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Saika avy aoriana avokoa ny fidiram-bala hita tamin'ireo olona naratra mafy sy namony any. Mbola namafisy ny ity jeneraly misotro ronono ity ihany koa fa tsy mitovy ny fampiofanana azon'ireo zandary eto Antananarivo sy tany Kongo raha ireny zavatoza ireny no jerena. Ny lalàna ny fanaovana maintien de l'ordre fitandronan'ny filaminana zany dia tsy maintsy eo anatrehan'ny olom-boafidy indrindra fa ny maire ary ny maire no manao sommation amin'ireo manifestant milaza hoe miparitahy anareo fa hitifitra zahay. Intelo averina zay raha tsy mbola nahitam-bokany vao misy ny fampitifirana. Raha isy koa ny fampitifirana dia misy règlement amin'ny miaramila milaza hoe la discipline faisant la force principale des armées, les ordres doivent être exécutés sans hésitation ni murmure. Seule la hiérarchie qui a donné les ordres en est responsable. Tsy maintsy mitsangana zany amin'izao fotoana zao iza ny hiérarchie nanome ny ordre io. Izy rery no responsable. Alohan'ny reto nanatanteraka. Ny fahatelo dia izao. Tsy maintsy misy fifandanjana eo amin'ny lafin'ny fitaovam-piadiana. Fa raha fitaovam-piadiana kobay no entin'ny ankilany ka bala réel mibasy no rosetriny zany amin'ny andaniny dia tsy mifandanja ny hery. Ary zany dia midika fa tsy ampy ny fiofanana nomena ny gendarme any Kongo. Tsy mitovy amin'ny fiofanana nomena ny gendarme eto Antananarivo. Raha ny zava-nisy tao Kongo androany dia mbola saika ao ambohitra avokoa ny ankamaroan'ireo razana ary samy miomana amin'ny fandevenana toy ity fianakaviana iray manana maty anankitelo ireto.
Fa mitoy ny faneho-kevitra ataon'ireo mpanao politika mikasika ny raharaha von'olona teto amin'ny firenena indrindra fa ny zava-seho tany Ikongo. Tamin'ny alatsinainy teo iny ny teo anivon'ny RMDM indray no nitondra ny fomba fijeriny tamin'ity androany ity, ary tamin'izany indrindra no nanambaran'izy ireo fa tsy ao anaty ny lalam-panondrenana velively ny lalàna famonoan'olona kameloan'izy ireo sy angatany reto farany ny anasaziany ireo tompon'antoka rehetra tamin'izany. Nanao ny fanadihadiana mialy rarinombana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tsy nitaza-potsy ny faniara-oro tamin'ireo fianakaviana ny aran-doza sy nitondra ny fomba fijerin'izy ireo ny volon'olona ny fanesesy teto amin'ny firenena indrindra fa indray raha tany Ikongo ihany koa ny teo anivon'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy mipetraka amin'ny toerana tokony misy azy ireo ny mpitandron'ny filaminana izay nolazaina fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany satria dia izy ireo mihitsy no nandripaka ireo mpiray-tanindrazana. Tsy ekena ny zavatra toy ireny ary tsy misy lalàna manome lalana na aniza na iza mon'olona eto amin'ny firenena hoy ny nambarany teo anivony ity vondrona ity. Be loatra ny aina afoy eto amin'ny tanindrazantsika. Tsy ny segy na ny gendarmerie ny tompony ainy malagasy ka zay tiany zandaro atao eto amin'ity firenena ity no andeha ataony. Ianareo dia natao hitandro ny filaminana sy karakara ny vahoaka sy ny fananana. Meloinay amin'ny fihetsika rehetra, amin'ny fomba rehetra, ny fandatsahana aina, ny mpiray-tanindrazana na ino antony na ino antony. Tsy misy nomena fahefana amon'olona ito. Tsy ao anatin'ny lalam-panondrenantsika ny lalàna famonoan'olona. Mampiavaka ny malagasy ny fanajana ny atao hoe firaisan-kina ka nangataka andro iray ho atao fisainam-pirenena manoloana iny zava-seho tany Ikongo tamin'ny alatsinainy lasa teo izay nahafatesana olona tsy latsaky ny 320 ary naharatrana olona 10 sy ny raharaha nahafatesana olona 30 tany Akazobe tamin'ny farany volana Jolay lasa teo ihany koa ny ao anivon'ny RMDM. Ankoatra izay nitaky ny anesorana ireo rehetra tompon'antoka tamin'ireo von'olona ny fanesy sy ny ninana atao teto amin'ny firenena sy ny anasaziana mafy azy ireo ihany koa aneo anivony ity vondrona ity. Miantso ny malagasy rehetra indra fa ianareo mpitondra mba hanome andro anankiray iondrean'ny malagasy satria mavesatra amin'ny malagasy loatra ny ramandrika tatoato zay. Iangatanay amin'ny feo avo sy ampahitsiana ny anesorana na atsiarovatena ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny secrétaire général ny gendarmerie mba aoka tsy asianaky antrano antrano ny fandraisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena. Mitena mpitondra fanjakana izahay mba hanao fanonerana ho an'ireo fianakaviana rehetra na ireo zay namoiny havana na ireo zay maratra ho adidin'ny fanjakana ny manao fanonerana ny zavatra ny tranga rehetra tsy tany Ikongo irery ihany fa eto amin'ny firenena farany. Ilaina ny fanasaziana ireo zay rehetra nandray commandement na baiko tamin'ny zavatra rehetra nitranga teto, na olom-boafity na olom-boatendry na ireo mpitandro ny filaminana aza. Fa nitondra ny faneho-kevitra makasika ny tranga tany Ikongo ihany koa ny mpandinika fiainam-pirenena Dany Rakotoson Androany nambarany famariky ny fantrana lalina mahazo ny firenena avokoa ireny zava-misy ireny very tanteraka ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitantana ny firenena. Zavandrea Mahefa sy Andry Rakotomala. Diso aoriana foana ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Efa maro ny raha latsaka ary efa mihoatra ny tokony ho izy ny zava-mitranga vao tonga amin'seho etseroa ny tompony andraiki-panjakana isa-tsokajiny. Miainga amin'ny vonjy-tavanandro fotsiny ihany ny mpitondra fanjakana fa tsy misy mihitsy ny politika mazava hisorohana ny loza tahaka ireny zava-nisy tany Ikongo ireny. Nisy ny zavatra nipoitra ireny tany Akazobe zay vao tonga ministra, misy ny zavatra nipoitra ny Ikongo zay vao tonga ministra. Tsarovy nefa ny fitondram-panjakana dia manana zany atao agent de renseignement. Andoavana karaha misy ambolana ireo mpiasa mpanjakana ireo maninona tsy alohan'ny zavatra iseho dia tokony voavahany olana ohatran'ireny na tonga dia vita ny mba tsy siny mba tsy tonga amin'ireny zany tadidio fa averimberina foana ty hoe gouverner c'est prévoir.
tsy andrasana ho faty le vahoaka vao miaziry ianao fa alohany ahatongavany zavatra ohatran'ireny dia tokony manana amin'ny politika ny fitondram-panjakana dia izay zavatra foana ny tokony jeren'ny fitondram-panjakana inona marina le politika mba misy fiatraikany any amin'ny fiainam-bahoaka mba ho tsaratsara atsarofo fa ny atao hoe vahoaka dia manerana Madagasikara ka na any ambany ravinahitra any izy na eto amin'ny ndrenivohitra izy na any amin'ny faritra izy dia vahoaka daholo ny anaran'izay malagasy daholo ny anaran'izay tokony hanana ny chance mitovy izy amin'ny fivoarana amin'ny fiariana amin'ny fahasalamana amin'ny fiarahamonina amin'ny resaka amin'ny fandriampahalemana. Mariky ny tsify sy ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitantana intsony ireny zavanitranga tany Kongo ireny ho ihany ny fanazavany. Noho ny fahantrana dia maro ny mpitandro ny filaminana no manao kolikoly no manao fanaparam-pahefana. Dikan'izay zany efa tsy misy loatra izay zavatra izay. Tsy manana an'le azo atao hoe sary tsara zany ny vahoaka raha oharina ny mpitandro ny filaminana. Be da be reny hitantsika foana mahentsika reny hoe misy mpangalatra na sahala amin'izany dia rehefa tonga ny mitandro ny filaminana na tonga ny tribonaly dia lasa votsitra fotsiny. Tsy zavatra izay nge mahatonga ny fitroran'ny olona indraindray ary tadidio fa io koa nisy zavatra efa nisy moa ny zavatra ny seo reny maro tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany izay mampalahelo foana fa tsy hitany valan'izy rehefa avy eo, tsy hitany enquête miteny foana fitondram-panjakana hoe andeha ny enquête fa rehefa nijerenao tsy hita hoe izy ny tompona andraikitra saziana noho ny zavatra misy ohatran'ireny. Na tiana na tsy tiana ho ihany ity mpandinika raharaham-pirenena ity dia tsy maintsy isy fiantraikany ratsy eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara eo amin'ireo mpamatsy vola sy ny sehatra iraisan'ny pirenena ireny von'olona matsiravina tany Kongo ireny. Vao mainka hampembotra ny sehatry ny fizahan'ny tany ihany koa satria matahotra mafy ny trangana tsy fandriampahalemana sy ny von'olona amin'ny endriny maro samihafa ireo ny vahiny sy ny mpampiasa vola eto Madagasikara izay hiteraka voka-dratsy ratsy indray eo amin'ny lafiny toe-karena. Lafim-baovao hafa kosa indray tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omalarivo ny fanesorana tamin'ny toerany maha-governora ny faritra loatra mangoro azy any Richard Ramandehamanana. Azo heverina ho toy ny ilay raharaha fanararotana ara-nofo nataony tamin'ny mpamita iraka avy any Ille-Vilaine izao antony fanesorana azy tsy ho governora izao intsony. Ratsaivina nandefasany departemanta ny Ille-Vilaine taratasy ity governora ity ny voalohany ho volana aogositra teo manafoana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta noho ny fihetsika ity governora ity dia ny toetra tsy mendrika sy ny fanararotana ara-nofo. Famitoy ny olana teraky ny famitrana sy fokotany eto amintsika. Androany dia nitetsy amin'ny fokotany Volosarika distrika Antananarivo faharoa no nitrangana izay savorovoro ara-piaramonina izay teny antoerana Asinandriamalala sy Toky Ramarila. Niteraka savorovoro tamin'ireo mponina ao amin'ny fokotany Volosarika ao amin'ny boriboritany faharoa androany ny fiverenan'ilay sy fokotany nandray ny asany. Araka nambaran'ireo mponina dia efa tsy neken'izy ireo hatrany am-boalohany ny fanendrena ity sefokotany ity ary natsahatra tamin'ny asany tahorin'izay. Androany dia atairana ny an'ireo mponina raha nahita ny fiverenana ity sefokotany ity. Sefokotany izay no tendrena. Nidirikabo ny honorable député miaraka amin'ny adjointe district député deuxième arrondissement honorable Lantra Kotomanga dirikabo nametraka azy efa nisy fivoriana maro ny arahana tamin'ny dirikabo mahagaga zay fa mivadika tapaka le izy amin'izao eo afaka misy milaza maro mijoro vavolombelona fakana vola tsy aradrariny amin'ny olona mitondra entana amin'ity lalana ity dia angalana 10 alina zay fotsiny ohatra anankiray mitondra ciment dia angalana 10 alina maro be le zavatra ary naiky ny tany ambony rehefa nahita ny taratasy napetraka fa gaga zay fa mipetraka tsara ao izy topoka amin'izao. Raha niezaka ny akahevitry ny lay sefokotany izay dia valy teny anavina sady fihetsika tsy mendrika no navaliny izany. Toy ireny ny fihetsiky ny olo-mpanjakana eny fotony sasantsasany eto Madagasikara. Tsy naza ombaly teny fa avonavina sy tsy fanajana no setriny. Fihetsika manambara fa misy afenina mafy ao ambadiky ireny fanendrena sy fokotany ataona solombavam-bahoaka ireny amin'izao heritaona latsaka kely mialoha ny fifidianana izao.
Ny volana meteo no nanao fanaramaso teto Madagasikara ny vondrona Eropeanina mikasika ny fampiarana ny sosikevitra natolotra izy ireo taorian'ny fifidianana nisy teto amintsika. Nivoaka omaly ny tatitra navaivay ny tsikeratra tao anatiny. Anisany horesan ny fandarana miara-manonjy izany ho any androany. Mamintana izay Jessica Miray sy Manu Randriamalala. Nanao tatitra mikasika ny fanaramaso ny fifidianana ny vondrona Eropeanina. Voarakitra anaty boky misy pejy 22 ity tatitra ity. Nisy sosikevitra narosin'izy ireo tao anatin'izay tatitra izay. Nanaramaso ny fampiarana ireo sosikevitra ireo araka izany ny vondrona Eropeanina ka nanao tombana ihany koa. Nandritry ny iray volana teo no nanaovan'izy ireo ny fanaramaso dia ny volana mey teo izany ka niaonany tamina rafitra maro teto Madagasikara. Toy izao indrindra ny ampahany amin'izay tatitra ny vondrona Eropeanina izay. 20 amin'ireo toromarika na sosikevitra 7 tsy nisy ny tanterahan'ny fitondram-panjakana. Izy aloha manana fahefana natanteraka an'izany fitondram-panjakana. Any ny fahefana, efa nomena azy ny fahefana. Ny zavatra rehetra tiana ho tanterahana sy tokony ho tanterahana eto amin'ny firenena dia ny fitondram-panjakana no tokony manatanteraka azy. Fa tsy ny tanterahany ireo 20 amin'ireo toromarika sy sosikevitra ireo. Dia eo zany no mametraka ny ao anatin'ilay tatitra hoe ny akamaroan'ireo toromarika 20 ireo anisan'ireo zany ny mahakasika ny fahaleovan-tena ny seny. Voameram-pirenena mahaleo tena. Zany hoe milaza ny vondrona Eropeanina fa anisan'ny sosikevitra nomenina hoe tokony hanana endrika androm-panjakana mihitsy seny fa tsy vaomera fotsiny. Sosikevitra avy amin'ny vondrona Eropeanina io tamin'ny taona 2024 tokony hanana endrika androm-panjakana ny seny fa tsy vaomera fotsiny. Ary amin'ny androm-panjakana azy dia manana ny teti-bola manokana, azo manokana, manana ny birao fiasany azo manokana, manana ny lapany azo manokana, fa tsy mialokaloka amina ministera anankiray fa ny zavatra hita mantsy. Anisan'ny lazain'ny tatitra tamin'ny mission d'observation dia ny hoe amin'ny maha commission azy, amin'ny maha vaomera azy ilay seny dia na ny teti-bola iasany dia mbola metehitra amina ministera, na ny fitaovana ampiasainy dia mbola metehitra amina ministera, na ny birao iasany dia mbola metehitra amina ministera, ary ministera samihafa no manome azy an'ireo. Ary zay zavatra zay dia tsy ahitana ilay endriky ny fahaleovan-tena ny seny mihitsy eo amin'ny fanatanterahana an'ilay andraikitra. Hatramin'izao anefa mbola tsy misy ny firosoana ho amin'izay zavatra zay. Nasiany vondrona Eropeanina resaka ihany koa ny mikasika ny kiantrano an-trano ataon'ny fanjakana amin'ny fanendrena olona eto amintsika. Mety ampiana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafim-panjakana izany. Tsy fahampiany ny lalàna fototra entina amin'ny fifidianana ka niteraka ny olana teto Madagasikara tamin'ny lafin'ny fifidianana tamin'ny vanim-potoana farany teo dia mipoitra ilay niresahany gazety Tanindrazana teo ny aminy hoe raha tokony ho fanavaozana amin'ny firafitra ny seny no nandrasana ho dingana no tanterahan'ny fitondram-panjakana tamin'ny fiomanana ho amin'ny fifidianana manaraka dia inona no nitranga? Vao mainka tranga mampiena ny fitokian'ny vahoaka sy ny mpisehatra ara-politika an'ireo rafim-panjakana miadidi ny fifidianan'ireo no nitranga. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe la présence de personnes réputées proches du pouvoir à des postes pouvant influer le résultat des élections ne renforce pas la confiance des électeurs dans le processus démocratique dans l'optique des scrutins de 2023. Mazava be zany fa any amin'ny tsy nieritreretina mihitsy indray nitranga ny zavatra nitranga nidiran'ny fanjakana dia miverina amin'ilay resaka lahatsoratra an-gazety nivoaka teo ny hoe amafisin'ity voalaza ny tatitra ity ny hoe olona izay efa fantatra fa akaiky ny mpitondra ara-politika io zany no vao mainka napetraka hitatana fifidianana ka mampiena ny fitokian'ny vahoaka. Ankoatra ity tatitra ny vondrona Eropeanina ity no resahany vahiny fandaharana amin'ny miara-manonja ihany koa ny mikasika ny toy ny rarata ny Kiongo, ny olona ny mponina Betioky ary ny olona mpianatra ao amin'ny oniversiteny Mandray Toliary.
fa manomboka ny fandraisana ireo sosikevitra avy amin'ny antoko politika fiarahamonim-pirenena ary fikambanana samihafa mikasika ny fikoan'andoam-pirenena anavozana ny lalàna mifeny fividianana araka ny fanamafisany komite teknika iombonana sy ny feikevitry ny dinika no tanterana ny 30 jona 2022 lasta teo. Azonao atao araka izany mandefa izany amin'ny adresy mailaka komite teknika mixte @gmail.com alohan'ny 10 septambra ho avy izao na ihany koa iantso ny larantarby 034 48 562. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray dia mihamafy ny toedrarà eny anivon'ny université ankehitriny raha tsy mbola voava tanteraka ny olona ny mpianatra teny vontovorona. Nietsika ihany koa maraina ireo mpianatra teny amin'ny université n'Ankatso mitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana 3 volana. Tapitra ny fepitaona nomena ny tompon'andraikitra ka tsy nahitamba-olana ka nirosoana izy ireo tamin'ny fihetsiketsihana androany. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Tapitra ny 27 nomeny mpianatra amin'ny departemanta maromaro amin'ny université n'Ankatso ireo miandraikitra ny famoahana ny vatsim-pianarana. Tsy nahitam-boka ny dingana rehetra natao, tsy nisy ny ihany koa ka naneho ny alahelo sy ny atezerany androany. Nosakanan'izy ireo ny lalana makany amin'ny université ary raikitra ny torabato sy ny fantorana kodiarana teo amin'ny arabe. Maro tao amin'ireo mpianatra no tsy mbola nisitraka ny vatsim-pianarana mambolana maro, miampy ny réclamation raha nambaran'izy ireo. Misy amin'ny mpianatra nefa no efa miala sasatra ary anatin'ny fampitana ny fanadinana famaranana ka manahy izy ireo ny tsy ahazon'izany. Manentsitadiny amin'ny fitakiana sy antsoantso ataon'ny mpianatra nefa ny tompon'andraikitra ka hiverina fa amin'ny alalan'ny hetsika tahaka izao vao handray ny andraikiny. Io resaka digitalisation io mihitsy no miteraka olana ka takian'izy ireo ny amadian'izany toy ny teo aloha rehefa tsy mahafeny asa n'ireo miandraikitra izany. Ny zareo tompon'andraikitra amin'ny resaka digitalisation ny poste ny tenenina eto rehefa tsy voafehinareo ny resaka teknôlôjia dia aleo ajanona amin'le taratasy teo aloha ihany fa lasa ny mpianatra no mijaly nefa nareo ny te hanao an'le izy dia aleo averina amin'le fomba taloha na ifoazanay amin'ny 3 maraina raha io tsy maninona mihitsy na amin'ny 10 ara vao azo fa ny fantatsay fotsiny dia azonay ny boursanay tsisy roiroy tsisy inona tsisy adiady fa mivoaka ny bourse fa ny ataony zareo amin'izao tsy rariny tsona aminay mpianatra satria maninona tonga zahay andiaka an'le bourse dia ny sasany tsy manana karatra poketra ny sasany tsy ao anaty base de données ny sasany tonga ny passant mahazo bourse redoublant mahazo bourse en passant ny sasany mahazo bourse triple ny sasany tsy mahazo mihitsy dia zay ny mahatonga anay tsy maintsy mihetsika izahay satria marary anay ilay izy dia ny bourse koa efa tokony hivoaka amin'izao fotoana izao satria efa volana ray sisa ny fotoana ianaranay aty amin'ny université amin'ity taom-pianarana aty nefa hatramin'izao mbola tsisy resaka mahakasika ny bourse nefa fatanay ilay izy efa ao amin'izareo ny ilay vola fa tsy avoaka an'izareo. Etsika fanairana ity nataon'ny mpianatra androany ity ny amaliany tompon'andraikitra voakasika ny valin'ny fangatahana faranjaingany no takiana izy ireo. Ampilaminana no nanaovan'izany kanefa misy manararoatra rehefa misy tranga tahaka izao ka tsy azo ekena hoe ny filohan'ny mpianatra amin'ny département science. Ny tanjonay mba hoe metraika any amin'ny fitoram-panjakana le fitarainanay dia rehefa nao an'le izy zay ampanajana sy hoe mpandetretihana lehibe hoe mampianatra ny université anay amin'ny science hoe zaza mba nianatra zay malalany hoe mety sy ny tsy mety niezaka zay mifampiresaka tamin'ny moraiko teo ny zavatra nisy teo ary niezaka zay mifanaraka hoe tsy hainao fanakorotanana tsy hitoraka dia rehefa vita zay dia mitsikaritra nisy olona andian'olona anakorontana ao anatin'le situation dia niala moramora zay ao anatin'le izy satria efa mifanaraka zay hoe ety amin'ny domaine ety ihany anatanteraka le fitokonana dia ao anatin'izay zavatra zay zany tsikaritra ato misy resaka toraka tsy tompon'andraikitra zay président zay nanao le taratasy 72 heures makasika. Tsy vao izao no nisy olana amin'ny fandoavana vatsim-pianarana fa efa matetika kanefa tsy ahitamba-olana hatramin'izao. Matsiaro ho atao ankilabao sy anjorom-bala tanteraka ny mpianatra. Zay mpianatra ety no lazainareo hoe avaram-pianarana dia ohatr'izao ve ny fiantraikana atao anaovanareo ny mpianatra avaram-pianarana endrasanareo hihetsika foana ve izy vao ame an'le vatsim-pianarana ianareo efa rahantsika malala fa mahatonga andreo ankizy ireo mitaky fatratra amin'ny vatsim-pianarana misy ny covid teto amin'ny firenena sahirana ny ray aman-dreninay miborsa sisa mba antenainay hoe mba anampy anay zany satria maro aminay ny mbola eo an-dalam-pitadiavana asa ny asa koa tsy misy dia ny fangatahana zany hoe mba
voay amin'izay le bourse fa aza vela hoe izy korotana foana ohatr'izao zany vao hivoaka le izy satria tsoroko aminareo fa za zao anaty période-na examen no misy an'ity grève ity dia mety be dia be ny olona mpianatra ohatr'izany koa zany hoe misy examen efa tratran'le grève dia raha tianareo hoe tena handroso mariny ity fireneny ity dia izay avaram-pianarana ety mihitsy aloha tsonjovina voalohany. Tompon-daka amin'ny fisiana fitokonana ity fitondrana ity ary tsy afabelany amin'izany mihitsy raha nitranga hita atao anatin'ny volana maromaro fotsiny izay. Ny eo tsy voava, ny eo mitokony ary saika olana amin'ny fahatarana sy tsy fandoavana karama va tsy mpianarana avokoa ny ankamaroany ireo. Maharary ny vahoaka, matoa samijoro manohitra ny tsirary ny mianjady aminy. Toa tsy laram-pamiana ho an'ny mpitondra nefa izany, fa ireo akaiky azy, ireo mahazo tombotsoa amin'ny ihany no tena mahazo vahana, fa ny vahoaka tsy mandady arina kosa mitrongo amin'ny tany mihitsy, tsy mahita isarangotana. Profy izao rehetra izao, fa miemotra ary misy krizy lalipaka eto amin'ny firenena. Manodidina izay vaovao izay hatrany hitory ny filohan'ny oniversite ao anivon'ny fitsarana momba ny ady atao amin'ny fanjakana ireo mpampianatra tsy nisitraka vakasion io nambaran'izy ireo androany raha toka miziriziry tsy ahoana sy tsy handray azy ireo ity farany. Efa be loatra ny fangatahana tsy nisy vokan'izany tsy anaiky fanao ny fomba rehetra isitrahana anjony ireto mpampianatra ireto fanadihadiana. Natao daholo ny fomba isitrahana ny vakasion ny mpampianatra tsara sy ny ambana tamin'ny fanadina mpanjakana teto amintsika. Nanomboka ny taona 2024 no makaty, saingy nandamoka tsy misy valina hatramin'izao izy ireo. Fampandriana ady salava no setriny izany. Nisy ny fionana tamin'ny tompon'andraikitra maro izay fanandefasana ny lisitry ny mpampianatra. Nivohitra tamin'izany fampierin'andro toy no azo valiteny. Miandry ny fampiaran'izany ny mpampianatra. Etsakilany, nangataka fionana manokana amin'ny filohan'ny oniversite izy ireo, makasika ity olana ity, ary miandry ihany koa izay fionan'izay. Hitory anivy ny tribunal administratif na ny fitsarana momba ny ady atao amin'ny fanjakana izy ireo raha miny tsy miaino sy tsy mandray azy ity tompon'andraikitra ity. Ninona valiteny azo amin'ny présidence ao na hoenina ho tsy dia izay tsy anaiky mihitsy fa tsy maintsy hitaky hatramin'ny farany io vakasiona io satria tsapana hoe misy fanodikidinam-bola ao ambadika io satria taorianan'iny izay dia vanakeny amin'ny présidence tsy teny amin'ny université indray dia nangataka audience dia audience io ty zao ny marika fa efa nametraka ilay taratasy fionana amin'ny président zay président université dia miandry fionana zany zay fa raha sanatrika tsy mamaly izy dia miala tsy izay tompoka amin'ny fihavanana sy ny fanajanareo olona ao ambony ao fa tsy maintsy rosa midingana ambonimbony kokoa zay dia hotoriana any amin'ny tribunal administratif nareo ary dia manantenanao zay président université mino fa misy mijery nareo amin'izao fotoana zao fa mba heninao hoe fa manaraka ny dingana foana zay ary mbola tsy nitabataba hoe nahoana fa tsy anaiky mihitsy zay raha tsy mivaly io vakasiona io eto moa zany dia zay foana hoe atao miandry dia mena valy teny eo ihany hoe efa mikarakara zay ohatratra zao kanefa rehefa nanady ateny any université zay dia araka ny filazandrareo tompon'andraikitra ao dia hoe rehefa mivory zareo ohatry ny adinidiny le resaka vakasion indray manomboka izao ka mbola manaitra foana zay sain'ny tompon'andraikitra tsy sanatria zay hoe hanonga-mpanjakana ny tanjona eto fa droit anay mitaky an'io ary averika eto indray fa zay tsy anaiky an'io zany raha tsy azonay io sao dia tonga indray ny fifidianana amin'ny 2023 dia ho tambatambazina indray mpampianatra hoe ohatr'izao sy ohatr'ohatra zao na tambatambazina ohatr'ohatra zao hoe famezana kely etseroa fa zay tsy anaiky an'io satria efa hatramin'ny 2019 ny vakasion mbola misy tsy azo tompoko ninona filazana fampandriana diseraka karazany aina manjery zao hoe efa manao zay ho ayahoay fa zay tsy anaiky an'io mihitsy tsy misy antony tokony tsy hanefana ny volan'ny mpampianatra mihitsy fa matoa misy izao tranga izao dia manjaka ny kolokolo sy fanodikodiam-bola ho hiatrany ny fanazavana tranga manambano tanteraka ny asin'ny mpampianatra malagasy tadidiko sara na aloha droit daholo ireo mpianatra rehetra reo tamin'ny andeny examen satria mibaka rehefa mivaly amin'izao fotoana izao tahaka izany koa ny BPCCP dika izay tokony tsisy hoe vola tsy ampy ao na hoe ana fa misy fanodikodiam-bola ao ambony ao matoa tsy mivoaka satria ve mpampianatra tsy manana basy fa lakre averiko foana moa izay tezay dia tsy maintsy mitaky ohatr'izao foana vao mahazo fa raha ny ataontsika any amin'ny ministère ny défense na any amin'ireny miaramila sy andray ve manao fitakiana zao angamba 30 minutes après dia efa mivaly le izy dia rehefa manao an'ireny fanadina mpanjakana zay dia tenenina foana tandremy 0 faute 0 erreur kanefa amin'ny tena mampime amin'izy ity 0 ariary dia tena manentana mihitsy zany zay antsika mpampianatra mba hifanentantsika fa tsy hoe courage fotsy anaty Facebook na hoe mahereza fa tena mila miara-mientantsika surtout amin'ny examen amin'ny heritaona io amin'ny 2023 tsy hiemotra amin'ny fitakiana ireo mpampianatra na inona mety ho vokatry ny fifampiresahana fa ny famoahana ny volan'ny mpampianatra na vitany asa tamin'ny antsakany sy andava no takiana voakasika ity raha ity avokoa ny fanadina mpanjakana rehetra
CEPE, BEPC ary ny BAC. Nisy tamin'ireo mpampianatra no tsy nahazo vola mihitsy nanomboka ny taona 2012 no mankaty. Efa miroborobo manerana an'izao tontolo izao ary mihamahazovana ny tontolo ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny interneto. Efa manomboka mahazovana eto amintsika ihany zany ary mifandray betsaka amin'ny resaka matematika sy ny informatika. Asinandria malala sy Tainiana no mitatitra izay vaovao izay. Maro ary tena betsaka ny asa azo atao aorian'ny fahavitan'ny mpianatra iray ny fianarany ao anatin'ny sampam-pampianarana matematika. Vitsy dia vitsy amin'ny malagasy no tsy mahalala akory ireo lalakasa maro dia maro izay misokatra aorian'ny fahavitan'ny fianarany. Maro nefa ny asa azo atao indrindra raha ampifandraisana amin'ny tontolon'ny informatika. Amin'ny ankapobeny moa zany manontany foana ny olona amin'ny fiainana andavanandro hoe inona tena ampiasana ilay matematika. Tsy dia tsapan'ny olona loatra ary izay nisy mahatonga ny mpianatra any amin'ny lycée tsy dia mazoto intsony amin'ny taranja siantifika. Dia nanapa-kevitra izay aty amin'ny département matematika hoe betsaka ny mpianatra efa nahazo bourse tato anatin'ny département matematika informatika dia tonga zalahy zao mandalo eto Madagasikara. Nanapa-kevitra izay organiser atelier workshop momba ny fampiasana izany matematika izany amin'ny fiainana andavanandro. Ny olona mieritreritra izany matematika izany dia calcul, fa ny matematika tsy calcul mihitsy satria misy machine calcul inge. Dia raha vita machine calcul daholo zany dia tsisy ilana matematika. Fa tena hoe lalam-pisainana ampianarina ny olona mihitsy ny matematika. Ary ny olona manao matematika zany tsy very mandeha na aiza na aiza. Anisan'ny lalakasa azo atao izany ihany koa ohatra ireny antsoina hoe crypto-monnaie ireny na ny tontolon'ny bitcoin izay tena vitsim-pahalala eto amintsika. Misy fivoarany le hoe tsenan'ny vola io zany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ary ny le hoe bitcoin sy ny maro isan-karazany dia ireny le atao hoe monnaie virtuelle zany. Izay fifanakalozana sy fitahirizana tsy milalao vola intsony zany fa dia ny resaka na hoe teny miafina no ampiasaina zany ahafahanao zany mitahiry sy mitantana ny volanao amin'ny maha hoe olotsotranao mitahiry koa sy mitantana ny volan'ny orinasa ary indrindra mitahiry koa sy mitantana ny volam-panjakana mihitsy satria ireo no mpandray anjara mivantana eo amin'ny le ity le tsenam-bola ity zany. Fantatra fa anome fampiofanana maimaim-poana ho an'ny tanora momba ny crypto-monnaie sy ny bitcoin tsy anavahana na iza na iza moa ireto tanora na vita fianarana mpila ravinahitra any ivelany ireto ho amin'ny rampitso etsy akatso. Eo amin'izay vaovaon'ny raharam-pirenena izay hatrany taky ny fiarahamonim-pirenena ny anokafana fanadihadiana lalina kokoa ary ny anasaziana ireo tsy maty manota tompon'antoka tamin'ny fanodikodianam-bola tamin'ny endriny maro samihafa nandritra ny fitantanana ny volan'ny COVID-19 nisy indrindra ny fanambarana nataon'izy ireo androany tetsy Ambohijatovo nanao ny fanadihadiana ny Zavandriamahefa nandrindra ny sary kosa Itailiana. Tsy latsaka ny 7/30 ny fitantanam-bola tsy ara-dalàna ny tranga nandritra ireny fandalova ny valanaretana COVID-19 ireny teto Madagasikara. Anisan'izany ny fahadisom-pitantanana misy 7/20, ny risika mety nisian'ny kolikoly misy 1/20 ary ny fandikan-dalàna ara-toekarena sy ara-bola misy 2. Tatitra izay nivoaka taoriana moany fitsarana momba ny konty momba ny fitantanam-bola-panjakana nandritra ny COVID-19. Ny 17 febroary lasa teo no nivoaka io tatitra io. Ary mazava tsara fa marobe ny endrika fanodikotonam-bola-panjakana nandritra ny taona 2024. Embolana taty aoriana nefa tsy nisy toy ny intsony ny fanadihadiana izay nosokafan'ireo tompon'andraikitra misahana ny fanaramaso ny vola-panjakana ary tsy fantatra mazava eto hoe izavy ireo tsy maty manota nanodikodina ny vola-panjakana ireo. Loza manotoana ny fampandrosoana ara-toekarena sosialy ary ny demokrasia eto Madagasikara ny tsy maty manota. Noho izany antony izany dia mametraka taratasy fanameloana ao amin'ny filohan'ny repoblika, ny prime ministre, ny mpikambana amin'ny gouvernemanta, ny talia jeneraly ny tahirim-bola-panjakana, ny talia jeneraly ny fitantanam-bola sy ny raharahakapobeny. Ireo manosy ny ity fanambarana an-gazety ity ary mamporisika azy ireo anatona ny filan-kevitry ny fitsipipezana
teti-bola sy ara-bola na ny conseil de discipline budgétaire et financière izay manana iraka isorohana ny fandikana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Mampirisika ireo manam-pahefanam-bony amin'ny androm-panjakana mpanara-masom-bony ihany koa izahay mba hanao fanadihadiana lalina kokoa momba ireo mety ho fandikan-dalàna ireo. Ny ara-dalana tamin'ny fiampangana ireo rara-kolikoly sy fanodikodinam-bolam-panjakana nambara no fanaraha-masina tamin'ny fitsarana momba amin'ny kaonty ihany dia nisy fanamelohana natao tany amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly eto Antananarivo manaintena ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena izay nanosiny ity fanambarana gazety ity fa ho ahafahana anasazy ireo tomponatoka sy meloka tamin'ireo tsy fahombiazan'ireo ny fepetrany raisina niaraka tamin'ny tompon'andraikitra misahana amin'ny fanondrona ny CDBF sy ny paka eto Antananarivo amerenan'ireo volana hodina ho tombontsoan'ny olom-pirenena ary anampy mba tsy hisy ny fanararotana toy izany intsony any aorinany. Tsy ampy ny fandraisana andraikitra ny fanjakana manoloana izay fitantanam-bolam-panjakana izay ho ihany ny fiarahamonim-pirenena androany. Mandamy volana amin'ny tsy tokony ho izy ny mpitantana hoy izy ireo ary tsy mipaka mivantana any amin'ny vahoaka ny paikady entin'ny fanjakana. Miandrandra vokatra tsara sy mahafa-po avy amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny nanaovana fitarainana sy fitoriana ireo moa ny fiarahamonim-pirenena. Mpamboly sy mpiompy ny ankamaroany malagasy efa antaonany maro. Mbola olana ao antsika nefa ny famohanany vokatra sy ny fahitana olona na orinasa andray azy ireny antony goavana iray tokony hitsinjovana sy anampiana azy ireo. Mialy Rarinombana sy Andry Rakotomala. Anisan'ny tanjona napetraka indrindra fa tamin'ny fitondran'ny Flora Valomanana izay any filoham-pirenena tena nanome lanja ny tantsaha ny aleotenan'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Ny 20 isanjaton'ny malagasy rahateo dia tantsaha avokoa. Nozaraina masom-boly ary namboariny ny lalana ahafahana mampiakatra ny vokatra. Amin'izao fotoana izao anefa misedra olana ireo tantsaha indrindra fa ireo izay any ambanivohitra be andy amin'ny fitadiavana lalam-barotra ho azy ireo. Vahaolana voalohany ahafahana manampy azy ireo ny fampionana amin'ny reto farany amin'ireo orinasa izay afaka mandray izany vokatra izany. Ny anisan'ny tena olana aloha voalohany indrindra dia izay resaka hoe ny insécurité aloha voalohany angambany ny insécurité amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Isan'ny tena olana eto amintsika ty resaka tany ty. Itsika eto manana vokatra betsaka ireo tany izay afaka ambolena. Eo ihany koa izay hoe ny olonandreo tantsaha hoe mamokatra be da be misy surproduction nefa ny izy ara le olona andray an'izay vokatra izay. Marihina moa fa tanterahana amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao eny Tanjombato ny tsenaben'ny fambolena, fiompiana ary jono andiany fahaefatra. Tanjona ao anatin'ny hetsika ny anampiana sy hamana ny olan'ireo tantsaha indrindra fa ireo izay any ambanivohitra araka ny nambara ny mpikarakara io tsenabe io. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany namoaka tatitra mikasika ny zava-misy ao amin'ny tanàna iray ao Chine ny vondrona raisam-pirenena omaly na ny ONU. Iarany tsindry azo lena ny mpino silamo amin'ny tanàna ao Chine io aka miantso ny firenena mikambana andray andraikitra Jessica Miray sy Manu Randriamalala. Nivoaka tamin'ny segondra farany omaly ny tatitry ny ONU mikasika tranga ao Xinjiang ao Chine. Crime contre l'humanité no iantson'izy ireo ny zava-misy any an-toerana. Ary manana pirofo mazava izay ny amin'ny fampijaliana sy ny fanararotana ara-nofo mahazo ny olona antsoina hoe Ouïghour ao amin'ity tanàna ao Chine ity. Misy amin'ireo Ouïghour ireo ary mpino silamo maromaro no gadraina ary tazomina amina trano fampianarana iray izay ambarin'ny Chine fa fampiofanana. Misy amin'izy ireo anefa niarany fampijaliana ary omena fanafody sy araka ny tokony ho izy. Nanamafy ihany koa ny Haut Commissariat miaro ny zon'olombelona amin'ny ONU fa misy amin'izy ireo no iarany fanararotana ara-nofo. Manoloana ity tatitra navoaka ny ONU ity, atezerana no nandraisan'ny Chine azy. Fanodikodinam-baovao ary laingana ataony vondrona manohitra ny Chine na anti-chinois izao zava-misy izao. Tsara ny mampahafantatra fa ny faritany Xinjiang ao Chine toy ny faritany maromaro any an-toerana dia iarany fanafiana ataony islamista efa antaonany maro izay. Tsara ambina tanteraka araka izany ny tanàna. Miara-mireraka ny lalana, caméra de surveillance. Valina fikarohana iray ihany koa anefa nahafantarana fa misy ny fijoroana vavolombelona ataona Ouïghour fa teren'ny fanjakana sinohitra amina akao ny olana abitrisany izay Ouïghour ny ankamaroany. Terena tsy ampiterahany intsony
nahalana zaza ary terena iasa. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasity mivavy mankasitraka fihainanao nanaraka izany hatramin'ny farany famerenana ny fandarana ahoana marina. Global News avy hatrany arahinao ao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Le dernier fils izay kosa no ronan-tsary arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS ny oalina. Ny sampana fampalalam-baovao mame fotoananao indray rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.